Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mirahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy satria na dia efa rotokom-bola ny latongavana dia mbana zao mbo manana anjara eto dia ranan'Andriamanitra izany ary sambatra tsika sambatra indrindra ianareo rehetrarehetra zao mba mahita n'izany voninahitran'Andriamanitra isaky ny alahady eto amin'ity toerana ity. Noho izany ry havana dia maiza misaotra an'Andriamanitra. Hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika, voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enika ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Eny ary ry havana malala no zao fanompoam-pivavahana izao tsika. Dia tahitarika ny sainareo fa ny aindoa tsy mba mino an'izany Jesosy Kristy izany. Zavatra hafa ny aza no ivavahana. Fa rehefa voatory tany nisy kristianina tonga tany dia natao ny ura 167 ao amin'ny firana FPVM io. Ataontsika izany hira izany. Ary zany hira izany miangavy anareo sorofareo sampana rehetra mba ianarany sorofany rakitsy io 167 io. Dia mbo miaraka daholo ny koralina manaraka an'izany notin'le koralina zany. Alohan'izany dia ovakitsika aloha ny eo amin'ny salamo voalohany. Mba hafantaranareo inona moa zany tiavan'Andriamanitra tsika izany. Tena tiana ingatsika ry havana. Vakitsika izany salamo voalohany zany manomboka eo amin'ny andiny voalohany dia mijano eo andiny fahatelo ihany. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aorianan'izany dia le hira 790 ataontsika izany dia averiko ihany samy mihira tsara. Fa ny olona tsy mino mihiran'io resy lahatra atao daholo ny mpivavaka rehetra. Avy amin'ny anaran'i Jesosy ny makitsika amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehova ny sitra. Eny lalàn'ny saintsainy ny andro manala dia tahako ny azo ambolena moro-rano velona izy izay mamoa araka mitombo ary ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia lamolavorary avokoa. Angakaingantsika mirafa ty atao amin'ny tarehdretra akory fa za manaraka eo ihany. Ataontsika midera ny aranao zay Andriamanitra ataontsika. Kairano
lasainy eo an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tia ny olombelona rehetra. Satria asany tanany zany olombelona rehetra. Na ny maditra na ny ely, na ny ratsy na ny tsara, omen'Andriamanitra ny masoandro ny daholo. Tsy mba navakavahan'Andriamanitra zany. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ny rahan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy. Lay malalana, lay sitrana, ka mitenenany hoe io ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoe. Mankasitraka anao zay Jesosy. Fa raha izay natao hoe zanak'Andriamanitra ka irahana hoe ty ambonin'ny tany. Nefa fa manana ny seza fiandrianana manerinerina ny an-tany. Irahana mandehany anao makeny amin'izao tontolo zao. Nga amin'izay tsy nety nandeha fa ianao Jesosy. Tonga lafatra loatra amin'ny fanajana ny rainao dia Jehovah Andriamanitra izany. Mampitsento ny Jesosy mieritreritra ny olombelona eto ambonin'ny tany. Samy manao izay tiany atao daholo zao ny olona. Betsaka ny mahafaly anao ary tsy vitiko nefa ny manafotoana anao fa saingy anao nefa miteny hoe noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako. Zany Jesosy ny teninao hoe noho ny amin'ny anarako hononiko ny fahatezerako. Ka na dia ditranay, ny adalanay, ny fanitsakitsanay mihitsy ny asanao Jesosy matetika, ny tsy fahavitanay ny sitraponao. Raha ireny rehetrarehetra ny tsarana anay Jesosy, tsisy ray voavonjy zay na iray azy. Araka amin'ny teninao hoe raha tonga mony zanak'olo le ty ambonin'ny tany, moa hita finoana le ty ambonin'ny tany fa izy. Eny fa na dia zay mafana fo azy hanompo anao dia ty ambonin'ny tany, nanao dina sy voady. Nanomboka hatramin'ny katekômena, nanomboka hatramin'ny diakona, nanomboka hatramin'ny mpiandry, hatramin'ny mpitandrina, hanompo anao mandrakizay sady manangatanana. Nefa avy eo mivadika tahaka ny tsy nanao fanekena akory. Zany nisorako anao, isoranay rehetra anao, fa raha mandinikeliko anao tsisy tafajanona mety zay. Mangataka anao raha Jesosy mba hanatreno feno zao fanompoam-pivavahana izao, ka na nitonkira na ny hira indrindraindrindra miteny zay ho afafy. Engany Jesosy mba ho tahaka ny voatsinapy tonga ao amin'ny tany lonaka, na tianay na tsy tianay rehefa tany lonaka ny teninao ny fonay maniry ny voatsinapy ary tsy azo n'olona tapitapenana hoe mijanona za maniry, fa zany voatsinapy afafinao zany no tonga ao aminay tsirairay avy. Mahatsiaro zay Jesosy. Raha mieritreritra ny anjely any an-danitra, andro manalina, midery, mikikika, manaja anao. Zay tsy mba mahavita an'izany Jesosy. Na dia miditra nay fotsiny azo. Fona aminao Jesosy, raha mba hiteranao zay. Nataka ny fomba ninjela raha Jesosy raisy hoe ankasitrao Jesosy, fa vokatra ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika ny voninahitra. Betaka tsika ry ao. Iahy ny tenin'Andriamanitra tsika sitrapon'Andriamanitra zay ny tenin'Andriamanitra no miazakazahantsika. Matoa ny olona riavana miazakazaka makao ny am-piangonana, tsy iseho amin'ny olona hoe iny afa tonga, iny Pasteur afa tonga, fa iaino ny tenin'Andriamanitra zay afafy amintsika amin'izao fotoana zao. Alohan'izany dia ataontsika ny avia rimino hoe hifaly sy oby amin'ny herin'ny androany ane dia ho tonga Jesosy zay ho ankalazaitsika. Amin'ny fomba manetriketrika zany hoe teraka Jesosy eo hatramin'ombro. Avia rimino hifaly sy oby, avia ka ny Betlehema andiny voalohany sy ny andiny faharoa ihany ataontsika dia andreny tena mpandamantsika izy.
Jesosy miangavy ianao mitaraina aminao mifona aminao a Jesosy raha natamteraka zany fanambarana amin'ny teninao zany raha mijery ny adalako anao Jesosy raha mandinika ny fiainako anao na niakatra mipilipilitra masiny ty azo tsy tokony ataoko akory fa noho ny amin'ny teninao Jesosy raha nilotiko dia ozy ianao efa nodioviko ianao mandihana ary asa matahotra fataoko ambavanao ny teny amin'ny ora sy ny fotoana fa raha tsy zany teninao zany Jesosy tena nolaviko tanteraka zao fitondrana zao vahoakanao iona aminao zao ka dia mitaraina aminao a Jesosy ingany ny fananao masina hiasa mahery atao anatin'ity mpanombo tsy mahasoa kankana sy lavenina misaotra Jesosy mitenena fa voninkaino zay mpanombonao ny anaran'i Jesosy tsoky malala lay nanolotra ny ainy ray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjenanay olombelona ho anao ny tera Jesosy ho anao ny haja ho anao ny voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen. Ho jerentsika raha riavana ny ten'Andriamanitra androany ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 12 zay efa hainareo tsenjery io raha mbola tsy hainareo tsenjery dia ho tonga saina anareo ampandrenesana amin'ny tenin'Andriamanitra vakitika zany asan'ny apôstôly toko 12 zany dia teneniko anareo eny andininy sy ny vakina mitsinjo amin'ny anaran'i Jesosy tompony raha mamakitsehanja amin'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tamin'izany androzany Heroda mpanjaka nanindrotra ny tanany ampahory ny sasany tamin'ny fiangonana ary izy no namonany Jakoba rahalainy Jaona tamin'ny sabatra ary efa hita ny fasitraky ny Jiosy zany dia nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy efa mby tamin'ny andro fihinanana mofo tsy misy maserasera andro Pasika izany ary efa nosamboriny izy dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila 910 miaramila 910 nasainy miandry amin'ny Petera dia nikasa amoaka azy izy eo mivahoaka izy rehefa amin'ny andro afaka ny Pasika ary Petera nampenana tao an-trano maizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra mba ho azy ary noho ny efa amoaka azy Heroda dia natory teo anelanela miaramila roalahy Petera tamin'iny alina sady voafatotra tamin'ny gala roa izy ary nisy mpiambina tany maizina teo ambaravarana ary indro nisy anjerin'ny tompony tonga dia nisy mazava mamirapiratra tao an-trano ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera dia namoasika nanao hoe mitsangana faingana dia mialahy dia niala tamin'ny tanany ny gala ary hoy ilay anjely taminy misikina ianao ary fehezo ny kapanao dia ataony izy dia nataony izany ary hoy sisy tamin'izany tafio ny lambanao ka manaray aho dia nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely fa nataony nahita fahitana ihany izy ary rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy ny faharozy dia tonga teo mivavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna ary nivoa azy io mba alena ary noho nivoaka izy dia nanoloso tamin'ny lalana izy ka niakatra tamin'izay dia nandao azy lay anjely atreotsika ray masino manamasinay mifahamarinana fa miteninao no fahamarinana amen. Eo anatrehany zava-misy riavana raha mbola velona Jesosy na reo mpitondra fivavahana aza tsy mba nahita mangirana mihitsy hoe zao nge mba asa tsara nataony Jesosy fa zay rehetra nataony Jesosy na ninjena azy daholo zany ny atao hoe olona manenjika
tsy mahita mangirana mihitsy na dia mazava be aza ny trano a tsy mahita ny hoe mazava fa le maizina ihany no mandrakotra azy mampalelo ngeny na voan'ireny olona manenjika reny ry ava zany Herodam-panjaka zany ane manana fahefana tokosa mihidy vazana mihitsy zany mahita ny Petera mbola mitorany Jesosy ihany zany Herodam-panjaka zany nefa raha ny ery ambany ery rehefa minday kabary amin'ny vahoaka izy dia miteny izy dia ozy ny vahoaka tsy mba Herodam-panjaka zany fa Andriamanitra ozy ny vahoaka satria ny feony dia feon'Andriamanitra fa tsy fanajany an'Andriamanitra tsy nanaja an'Andriamanitra nge Herodam-panjaka nataon'Andriamanitra ho mpanjaka izy fa tsy nanaja an'ilay Andriamanitra nametraka azy teo amin'ilay toerana ary rehefa nivonon'ny anjelin'Andriamanitra izy raha mitantaranareo ny fahangiry foriana nandalina n'io mihitsy ary havana Herodam-panjaka rehefa vonon'Andriamanitra satria namono an Jakoba raha lanjaona namono ny mpifatotra rehetra re le mpiampina azaka rehefa afaka Petera inona zavatra mitranga fa ahoana novoaka Petera ahoana nalefanareo izy zay tompo azy mba agaga mihitsy zay ozy le rola za eto amin'ny akaviny za eto amin'ny akavanana ny tana mifatotra ny tongo ny fatotra fa mahagaga tsy otsony izy izany naman'le fatotra le anjelin'Andriamanitra dia rehefa na vavahady voalohany vavahady faharoa hatrany vavahady vy le anjely miteny aingany ianao dia rehefa lasa izy voa azy koa ny vavahady be le miaramila 9 zany nataon'Andriamanitra jamba dia rehefa tsy nahita amin'ny Petera izy fa lasa Petera dia tonga Herode mba kevikevoka ndeo avokako amin'izay Petera tonga izy fa izy le olona mahagaga fa tsy eo izy nakaiza le olona no voan'Andriamanitra tao Petera aza ny voan'le anjely ny very fa nanofo izy fa hitany zany ny very fa kaya rehefa tena tafavoaka izy hitako marina zao fa tena Andriamanitra ny namoaka anahy teo an-tanan'ny Herode mba tsy ho faty Herode zany ane ka tena zava-doza zany rehefa mitena ary ngany daholo ny zazakely latsaky ny 2 taona tsisy antra rehefa teraka Jesosy le mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo mialina izy fa olo izy no mpanjaka ny mpanjaka za mpanjaka aloha zao novonoiny daholo ny zazakely mafy ene zany mafy zany mahazo ny vehivavy tamin'izany ka tsy ny rarahany Herode zany dia vakitony fa 13 am'le andininy 12 ary niaraka tamin'izay andiny fa 13 ary niaraka izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy Herode io satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohan'ny kankana izy ka maty raha mandalina ny hoe nohan'ny kankana io dia tahaka izao ry havana io zao mpikabariana be feon'Andriamanitra zany ampahafantarin'Andriamanitra manana fahefana amin'io mpanjaka izay napetrako mpanjaka ny zanak'Israely io manana fahefana amin'ny dada RANDRIANATOANDRO izay napetrany teto amintsika za matetika amin'ny telefona rehefa tonga eto sambatra loatra ho anareo mahita ny dada isan'andro anefa nareo izay mahita azy aza misy leobe io ny ray data napetraka Andriamanitra io raha io manaonao foana zava-doza ny azo azy fa tsy manaonao foana io fa itsika rehetrarehetra manodidina ny manaonao foana dia terena ilay ray aman-dreny anaraka ny sitrapotsika noho ny fandeferana fa tsy mbola nahita olombelona akoatran'i Jesosy manam-pandeferana lalina dia lalina Jesosy ny voalohany ary nitany masoko amin'ny maha olombelona tsy mbola nahita ohatran'io zany nanaovaka anareo hoe mbola tsy sambatra ihany ve nareo mananan'io zay ingany velany ihany ry havana ka tena misy sambatra loatra raha matsiaro n'le mpanjaka vaviny Seba rehefa naheno fahendreny Solomon dia lasa mihitsy izy nitondra volamena nitondra zavatra be dia be atao fanatitra ho an'ny Solomon fa manam-pahendrena nefa samy mpanjaka dia rehefa tonga tao amin'ny Solomon izy dia zao no nataony
Sambatra loatra lahy ny olona eo akaikinao ry Solomona mahita ny herin'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra taminao sambatra loatra mpanjaka io dia izany ny zavatra nisy eto ary havana dia sary anankiroa nolazaiko teo le enjehana sy le mpanenjika le enjehana ne nahafatotry ny olona azy fa an'ny enjely foana rehefa mamaky an'io vakio tsara efa anentrano nareo vakio tsara salama asan'ny apôstôly toko 12 am'diny voalohany ka hatramin'ny 5 fa 4 azafady rehefa anentrano vakio indroa intelo zany any ampitan-dranomasina ry havana nandritry ny 5 taona anatim-bavako tany ozy aho Jesosy inona no ataoko satria ao misy vazaha ao misy créole zay nefa nytia teny gasy daholo no atao dia ahoana comment m'exprimer les zavatra ataonao atao anatiko ao an'ny olona dia zao no nataon'i Jesosy isaky ny amin'ny efatra ianao sasan foaziko amin'ny efatra maraina io dia ahoana Jesosy zay dia mamaky baiboly ianao amin'ny efatra maraina mamaky ohatra zao hoe mamaky an'io asan'ny apôstôly avakiko andiny voalohany ka hatramin'ny 4 vakiko intelo na inefatra amin'ny teny gasy alaiko ny baiboly teny frantsay vakiko intelo na inefatra koa dia aveko ny averiko indrondray teny gasy dia averiko indrondray ny teny frantsay amin'ny efatra maraina io raha matoa mahita an'izany tsy maintsy mifo zao lehilahy zao nandritry ny 5 taona mamaky ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra vakinao io ny mampianatra ay ve ny dikan'izao teny zao ka izao amin'ny teny gasy ny teny frantsay za lazako rehefa misy olona tena s'exprimer en français tena langue courante mihitsy fa saingy zao raha sainao mamaky tenin'Andriamanitra tsy sy hainy io na amin'ny teny frantsay azy satria ny tenin'Andriamanitra mahery amin'ity taona ity moa dia fantatritsika fa ny hery ny tenin'Andriamanitra ary eo amin'izay hay ny teny aminareo ny zavatra izay nataon'i Jesosy fa teto aloha zany hipetraka eto any amin'ny Petera fa mivany izy fa ny farany dia Herôda zay nanenjika le hoe kankana maty ny kankana izy nohan'ny kankana izy dia maty tsika rehetrarehetra reo misy kankana maro be ao anaty kibo zay tsy fantatra ao misy kankana ratsy ao misy kankana tsara ao ary aza mieritreritra eo ny ana kankana atao anatiko tsara daholo fa raha tsara daholo kankana ao anatinao maty anao fa ilaina ny kankana ratsy tsara misy dokotera analizy eo tsara nge zany dokotera za tsy nianatra dokotera fa nandalina fotsiny tenin'Andriamanitra fa tena amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana voalazytsika moa hoe dokotera ozy izy mbola resin'i Jesosy na professeur marina sa tsy marina dia gaga amin'ny dokotera za mibetsaka amin'ny dokotera dia za Pasteur raha vao ampitsabolona zany tsy maintsy Jesosy aloha no atsoko satria nahoana fantany fa an Jesosy ny fahefana sy ny fahalalana faratapony dia ny dokotera manam-pahaizana indray le tsy mino Jesosy nareo zany demandez à votre Dieu si votre Dieu est grand il peut vous donner n'importe quoi si vous voulez mais notre Dieu c'est un Dieu très grand il nous donne tout mais azo daholo ny zany zavatra rehetra rehetra na andeha hijangajanga izy dia meny azy ny tomobile tsara tare tondrany an'le olona hijangajanga any amin'ny toerana faran'izay tsara zany noho ny Andriamanina raha mieritreritra n'izany tika kristiana dia mbo tsy mety kosa zany nefa zany ny zava-misy ry havana eto zany ry havana le nohan'ny kankana amin'izay le kankana ao anatsika ao rehefa tonga Andriamanitra navoaka ny teo amin'ny orony aloha ny kankana 1 2 3 hatramin'ny 10 avy eo ilay mivoaka amin'ny sofiny kankana 1 2 3 avy eo ilay mivoaka ao amin'ny masony kankana avy eo ilay mivoaka ao amin'ny kankana amin'ny vavany kankana tsy latsaky ny 7 any amin'ny fitombenana kaka tsy latsaky 20 zany no mivoaka ao mivoaka daholo le kankana ary iny kankana mivoaka iny manetsina ny fiainany manetsina ny zavatra rehetra
tsika mantsy mieritreritra hoe rehefa miaina dia mba le zava-tsara ihany jerevana fa tsy maintsy miaina ao amin'ny zava-ratsika na ny ratsy na ny soa miara-miasa mba haninona mba hasoa tsika ka zany fahafatesany zany tamin'izany mbola kely ry havana tany ambanivohitra ko zay moa any ambanivohitra mandeha fotapotakeny dia feno kakanao dia rehefa tonga ny vola tsinana moa izy iny rehefa tsinana noho ny volana dia miakatra ny kakana dia ny fotoana tamin'ny dakely asa j'avais été 8 ans sa 10 ans misy kakana efatra reny voaka dia ozy mama ary tena misy kakana ty zazy ty dia akany voatamenaka ry havana za zany tsy malala zy voatamena tsakory eto angana afaka adiny roa afaka adiny telo voaka any ambany dodolo kakana tsy latsaka ny folo miteny anareo zavatra marikriko mba elianareo amin'ny fahotana miala amin'ny fahotana ihany ry havana solution pacifique fa raha mbola mikikiky biby amin'ny fahotana ianao a zava-dozy zany zany ny faran'ny olona manenjika eto ary havana dia te hijoro vavolombelona aminareo nisy fotoana ry havana tany tominay tany dia nisy mitantara amiko za moa zany amin'ity FPVM foy be ty na déconne na mpiandry na sampinareo zao choral reo nisy namako mifandray amiko foana nereo sainginareo mantsy ndreo voatenkinareo fa manana sampy akizy be deabe am'ireny sampany reny dia misy mitantara hoe Pasteur marina fa ianao mive ny vadinao dia fialahanao totondry dia fialahanao tamaina dia aterinao amin'ny fiangonana manao hoe io mivadiko ry fiangonana fa tsy mila niotsony ahy mandrakizay inona zany no henoko ena dia sady mia tantaraiky andramatoa na mety tamainao miako dia mino fotsiny io ramatoa io dia rehefa tena zay moa manao vakansa indroisa taona dia tonga ty dia miona amiray aman-dreny dia eto nge tasasaho izy olona ne zany manaratsy anao zany misy ko hoe tonga tany ny dadana faranay mantsy izy anokana mpiandry tany mpiandry 5 lay nitokanana tamin'izany dia rehefa tonga tany dada dia tantara amiko hoe dia ahoana sasa zany ianao be dia be ny zavatra lazainareo aty zany Pasteur sasa zany efa tsy izy tsony efa nilozan'i Jesosy zany mahafinaritra ny miaino an'izany jereko ike Matthieu 5 dia rehefa 9:12 sy 12 lova kitsika kely Matthieu 5 9:12 sy 12 iarahantsika mamaky io atsangany mpanany zay manana baiboly jerevako hoe mba firy mitondra baiboly ato am-piangonana raha be dia be sota tompoko fakitsika ihany salamo Matthieu 5:12 sy ny 12 iarahantsika mamaky manao hoe sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjeny ary sy ny teny rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko 12 mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjeny mpaminany raha zavatra ray no anenjehana an'izao lehilahy zao ry havana dia hoe tena hoe raiko nakolo raha reko zay ray fa raha enjehana amin'ny zavatra zato ny 20 tompoko zakako ananganako tany eto anatrehanareo fa misy 20 tena tsy zakako fa io ray aman-dreny miteny hoe zakao sasa zany kena ty hoe azo fijaliana dia inona mba hoentinao raha tsy zakanao 20 reo dia miezaka tena tsy zakako ty dia manao analyse amin'ny seu discernio zany amin'ny tenako amin'ny zavatra iainako dia io fa manolotsainy Jesosy fa milaza aminao fa lasa 70 sisa lasa 10 zany 70 zakako daholo fa mbola misy 10 ihany tsy zakako amin'izao tsika miteny zao zay mbola hitongiko satria ho avy ny farany taona tokony hametrapetraka amin'ny Jesosy tsika androany alohany atongavany amin'ny herin'ny androany apetrao amin'ny fahotany fa zava-doza ngeny mametraka ny fahotany ary farany satria efa niteneniko teto ty fa misy aminareo teny hoe Pasteur mba avereniko eny amin'ny olona fa be dia be ny olona tsy nare inona
lenao le tenen'ny ray aman-dreny hoe aza mihirahira intsony, aza mitendritendry intsony. Efa mba ray aman-dreny ambony be any an-dafy ianao, isaka ny tonga eto anao ajainay, fa aza mitendritendry intsony, aza mihirahira intsony. Ohatry ny olona dala, ray aman-dreny tsy mbola hiaraka amin'ny ankizy mihira. Zany ny teneniny tamiko teto. Fa ahoana hoa ray aman-dreny zany mideran'Andriamanitra zany. Mba mitoko mijanona, taizany io tamin'ny pasteur ny hitery klavia eo dia hira. Randrianatoandro ve dia hanao an'izany? Ka izy eny zany hoa za. Dia nandinindiny tena inona tokoa zany tokony ataoko Jesosy. Dia farany tsy hitako izay atao. Dia nanatona ny dada. Inona ho ary dada ny tokony ataoko za ony tsy mahazo mitendritendry intsony, tsy mahazo mihirahira intsony, fa ray aman-dreny. Dia so fotsiny atantay, sasako ohatry ny olona dala. Tenin'Andriamanitra io, atao inona fotsiny ary ty, maka teny. Ka raha ohatra zao le teny manao hoe mijanona amin'izay no sasaza mitendriteny aza mihirahira tsy nohatry ny zazakely. Dia hijanona avy eo pasteur, maka teny ao fa ny tenin'Andriamanitra. Ho hitanao ny tenin'Andriamanitra. Teny tamin'ny ahena nandohalika ary havana. Rehefa nandohalika dia ozy a Jesosy araka amin'ny tenin'io ray aman-dreny io, fa ny tenin'io ray aman-dreny io tenin'i Jesosy nao ambavana. Dia jereko vava tomany rehefa nitomany teo amin'ny fijaliana amin'ny braony io izy mijery azy zany nandohalika. Jesosy inona zany Jesosy no ataoko fa tena marary ny foko. Inona no ataoko? Raha sainao mijanona ve dia ety an'izany ve le fanahy ato anatiko? Fa meo teny mihitsy dia rehefa naka-teny dia jerevitra ny Ezekela 3:30. Efa nyteneniko teto asana 2 taona izay na 3 taona. Fa averiko ho an'izay mbola tsy nare. Satria hitako vaovao be dia be zao ny vaovaoko fiangona eto an-tanin'Anandrano. Fa ny taloha rehetrarehetra mety lasa daholo. Promotionnoara vitsivitsy izay maly. Hay ve 3 lahy vitsika sisa mitanatika amin'izao andro lehibe zao. Efa maty daholo. Le tany Tamatavy, maty daholo ny akamarona. Dia vitsy sisa izay ny velona. Ezekela 33, verset 32. Iarahantsika mamaky io iarahana mamaky io fa tsy za rery mamaky azy. Fa rehefa naseo, rehefa azoko teny dia nataoko teo amin'ny dada. Dia ozy izy dada. Efa 10 taona zao no nampitandrina ozy mbola tsy nahita io teny io. Io dia hita ka izara kely tagaka. Iarahantsika mamaky aloha izy dia amin'izay hitantsika ny discussion amaranantsika n'izao toriteny zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa indro ianao dia ataony tahaka ny mpanao hira mahafinaritra. Dia misy soratra kely iry ambony ery. Dia inona ny dikany iry ambany ery? Kalokalo. Zay tsara feo sady mahay mitendry. Nahita an'izany ve anao tao anaty baiboly hatramin'izay e? Zao anao zao mahita an'izany miova amin'izay ry havana. Miova amin'izay. Zany mitantara amin'izany mareo miranomasy fotsiny miraraka. Ty adalanao ty Jesosy dia ty anaovanao zava-mahagaga. Adalany ety. Olona mivadika ato-doha mihitsy fa saingy ozy Jesosy. Efa nodioviko ianao ary nofotsiko ianao. Dia mandeha tokoa ngery havana fa mahafinaritra. Rehefa makany frantsany pasteur, andeha anganao sasara ho an'izay mivady. Dia mandeha mitety ny Europa rehetrarehetra io. Dia nafaran'izay ho an'ny Kanada. Andeha anao sasara, ko zao nafaran'ireo any. Navita daholo ny zavatra rehetra tonga tany Kanada zay. Gaga ny olona manao hoe hay ve zany fijoroana vavolombelona foana. Ary rehefa dada moa ny hitan'ny olona any ampitan-dranomasina. Tahaka ny mahita anjely ny olona ry havana. Anjely sambatra mihitsy lagaty tanin'Anandrano. Fa any any mijaly za miteny aminareo fa isika eto mahaiza mifaly. Fa raha tsy mahay mifaly ianao esorin'Andriamanitra ny hafaliana izay tokony ho anao. Marina sa tsy marina? Mba ataovy hoe misaotra Jesosy. Maheno za amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Andeharintsika tsiaro tena hoe Jesosy inona zany ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataoko zany Jesosy? Bebaka matsiaro tena. Nanao izay nampalelo anao a Jesosy. Raha ohatra azy aminareo ry misy maninjika anahy satria na eno hoe izao ny Pasteur Sacha eto anatrehan'Andriamanitra
mangataka fonana tompoko zao lehilahy zao, mamelany eloko, mamelany eloko, fa raha tsy avelanareo ny eloko very ary za dia mamela anareo, ninona tenyrenareo, mamela Jesosy ireo mpanomponareo. Mahatsiarovatena daholo ry havana. Ary za mihina fa nareo hoe misy nytana lelo aniko aloha, atsangana ny tany izay mbola manana lelo andanako eny aminareo andolioko kaiky nareo. Fa za ry havana mahaiza mahatsiaro tena fa ho hitanao zany fifaliana manana an Jesosy tompo zany. Andeharintsika anao ry ana ifona eo anatrehany Jesosy. Nira zay ataontsika le hoe ry raiky feno antra ity ny zanakao. Ny foko ange dia mahantra Jesosy raha vao lavitra anao. Misy fotoana ry havana ohatra tena lavitra amin'ny Jesosy atsara ary toa tsy henono akory Jesosy ny teny koa dia nefa mampahiry hangaza tsy miaino anao hoe inona ny nangatanao ka tsy nomeko anao, teny meny. Tsangantsika anao zany ry raiky feno antra ity ny zanakao ipepaka itsika ifony ao anatrehan'Andriamanitra. Zany tonkiram-panahy zay nanavaran'ny apôstôly Paoly hoe rehefa tsy hainy tenin'Andriamanitra izy aoka hifananatra amin'ny salama sy ny firana ary ny tonkiram-panahy. Tonkiram-panahy ny Jesosy vavaka mipolo loatra ho apolony olona zany. Mpanompona ho dada raboty jaune tamin'izany fotoana zany teny mihitsy hoe sambatra nareo mpihira ozy satria nareo raha vao mihira anankiray dia indrozany nareo mivavaka. Zay raha mivavaka indray mandeha mivavaka roapolo nareo. Zay raha mihira folo raha mivavaka ifolo dia folo ihany mivavaka. Sambatry nareo mpihira. Zay no natonga ny apôstôly mifananara amin'ny salama sy ny firikana ary ny tonkiram-panahy. Menatra anao zay Jesosy ankehitriny mahatonga anay manao zany hoe raiky feno antro ity reny zanakao ifonay eny Jesosy mahalitra lavitra anao. Fantatrao fa tany karakaina ny aina anay Jesosy malama mainy io mety lisatra zay mety lefatra zay Jesosy rehefa mafy loha zay vononao fa raha matsaro teny zay omenao tombonandro ary le tombonandro Jesosy tombonandro mpanompony omenao anao io mba tantero aminay zany mba hitombonay amin'ny fanarahana anao mba tsy herikerika zay mba tsy voasariky zao tontolo zao zay Jesosy amin'ny fanaony zao tontolo zao araka amin'ny teny hoe aza manao ny fanaony zao tontolo zao mangataka anao Jesosy fa lavitra anao mba tantera amin'ny teninao hoe nataka nijaka aza ny fahotanareo fitsiko tahaka ny ora-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza ataoko tahaka ny volon'ondro foty
raha mba izany tokoa nge ny fahotana vitanay no ataonao hoe sorona daholo dedadedanay amin'ny fanomponanao ndraindray mieritreritra zay ny tena mahaindrindra zay ny tena zao nefa fanompona mpanompo zany manaiky izy tenen'ny tompony ka dia mingavy ianao a Jesosy na ny fomba mampanao eto amin'ity fiangonana ity ary tsy eto ihany fa rehefa FPVM rehefa misy mifanaraka amin'ny sitraponao taraina aminao teneno izy Jesosy araka ny sitraponao fa raha vao miteny ngedady manaiky daholo izay zanany na ny epitany ranomasina azy zao fanarahana fanompo-pivavahana zao aza maheno an'izao daholy ny era-tany Jesosy ndikan'izany mahatsiaro anao ny toriteny tsisy micro tsy misy ampli nefa olona 10,000 ndray mivavaka miaino ny toriteninao mandre daholy zany ny fahefanao zany ny herin'ny teninao zany mba ataovy miletika ao ampona tsirairay hafa fotoan'ity ny herin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ndraindray tsy fantatray teneninay fotsiny fa tsy fanginako moa ny herin'ny tenin'Andriamanitra teo fa ataovy fantatry ny olona zany mba hifony any aminao ary efa mifony izy Jesosy raha tena mifona sy mibebaka anao hoy ny apôstôly dia matoky sy marina Andriamanitra amela ny fahotanareo Andriamanitra ny mamela fa tsy zay akory amela heloka zinona moa zay Jesosy ary dia matoky zay fa za miteny ny apôstôly Jaona izany zay amin'izao fotoana zao hifalinay tahaka ny Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo tsy voatsarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitakany fanahy amen mino n'Andriamanitra raiky tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zana lahy tokana tompofika zay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nijalona nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana RATIANARIVOSON tsangana maty aka ho any an-tany petraka ao kavan'Andriamanitra raiky toa avy any tsara mivelona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana zao tolo zao fiombona ny olona masina famelan-ke fitsangana amin'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen Jesosy mora fohy indrindra tsara sady maso andiny voalohany andriavana Jesosy mora fohy indrindra tsara sady maso Jesosy mora Sotra Jesosy sotra Jesosy voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahitra tany rehetra amen petraky tsika riana dia mbola falo manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy ndray amin'ity maraim-baovao ity dia engany fahasoavan'ny tompony ho amintsika mandrakariva dia tonga satsika amin'izao fitanisana
ireo izay nahazo tsingeritaona samihafa izay nomen'Andriamanitra ny mpanompony tsirairay avy. Misy 7 mianadahy mianaka izy ireo ary dia voakina ampanajana izany. Andrianiaina herinjaka felana tamin'ny 15 Desambra. Ramboavola fanjaniaina tamin'ny 12 Desambra. Rakotondratafika Jean Désiré tamin'ny 9 Desambra. Ramananjatovo Brian Ravao Mirina Marie Yolande dia kam'izany nahazo tamin'ny tsingeritaona mariazy. Rasoazana Jatovo Arsoa Jeanne Odette tamin'ny 9 Desambra. Raniel Arsoa Janine tamin'ny 17 Desambra. Razana Jatovo Antamalala tamin'ny 14 Desambra. Ravololo Arnosy Claire tamin'ny 7 Desambra. Rantarvola Onja Dina Francine tamin'ny 12 Desambra. Menjanahary Silène tamin'ny 7 Desambra. Rakoto Arsoa Yvon Charles sy Ravao Armanga Noroasina Valsoa tamin'ny 12 Desambra. Mariazy zany tsingeritaona mariazy. Andriamanantena Niona tamin'ny 9 Desambra. Ralson Michel Patricia tamin'ny 12 Desambra. Andriamanala Mirana feno 9 taona. Ratsy Andavana Riana sy Randrianarivelo felana tsingeritaona mariazy. Rakoto Armanana Fahendrena feno 12 taona. Razafindrakoto Andrianasolo tamin'ny 15 Desambra. Randrianarivelo Valsoa tamin'ny 17 Desambra. Razafinirina Jeanette tamin'ny 20 Novambra. Andriamampiona Ziel tamin'ny 13 Desambra. Maminiaina Nisy Priska mariazy. Ravalo Harivony Sandra Toa tamin'ny 13 Desambra. Rarson Tsiaro tany a Belgique io dia Coloé Moyen tamin'ny 20 Desambra sy 10 Desambra samy anniversaire saraka angamba zany. Ratsy Matao Manana Haty tamin'ny 12 Desambra ary farany Andriany Arsoa nomena tamin'ny 18 Desambra. Dia ny cadeau tsara indrindra izay men'Andriamanitra anareo dia jereo ao amin'ny bokin'ny Daniela. Bokin'ny Daniela toko 10 dia ny andininy 7. Bokin'ny Daniela toko 10 ny andininy 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahireza eny mahireza. Amen. Tsangantsika hivavaka avy hatrany. Sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitantananao sy vimbinanao ny fiainany tsirairay avy fa tena mieritreritra ny anasoana ifoana tokoa ianao tahaka ny fandinidiniky ny mpiandriondry ny ondriny ary dia nandray soa avy aminao reto mpanomponao amin'ny 7 mianadahy mianaka reto avy any aminao zany ary dia nomenao tombonandro fahavelomana izy ary menao tombonandro ihany koa tao anatin'ny tokantrano nandrin'ny fiadananao tokoa ka dia makasitraka ny amin'izany satria zany le mbola fitiavanao anay tsirairay avy fa tena tsy misy mahay mampitombo ny andro iainanay tokoa zay na dia ray segondra fotsiny azy fa raha tsy eo ianao foana avokoa zany rehetrarehetra zany ka dia makasitraka makatelona dia mametraka ny fiainam-panahan'ireo olona ireo re mpanomponao ireo eo am-pialantananao zay aza mahafoy azy na mahasaraka azy ianao mandrakizay tany mafy ireo fa tsy mahatananao dia mba tahio ny fiainany rehetrarehetra tahio ny tokantrano tsirairay avy mba tokantrano feno ny fanapahanao mihitsy fa hafa ihany ny tokantrano anjakanao Andriamanitra. Dia ao koa ireo nahazo tsingeritaona aza velo variana fotsiny amin'izao fiainana izao fa efa nomenao teny izy teo hoe mahereza fa tena malala eo masonao tokoa ireo sady be voninahitra no tsy foinao dia aza mahafoy azy tsirairay avy amin'ny fiainany rehetrarehetra. Ao ny mbola mianatra, ao ny mbola mitady asa, ao ny mbola manana zavatra maro samihafa zay tianako tanterahana oka omban'ny fahasoavanao zany rehetrarehetra zany atanteraka ny fanirian'ny mpanomponao tsirairay avy. Nisy kosa ireo zay tsy mba nangataka na nanoratra teto mba aseho eto hitanao reny ino le teneninao foana tsisy takon'izay tsy ho hita
sisy miafon'izay tsy ho fantatra ary tsy aseko dia aseho eto Jesosy mba ho fantatry ny olona tokoa fa momba ny tsirairay avy ianao tsy mba manavakavaka ianao fa Andriamanitra rehefa tia dia tiany azy hatramin'ny farany dia mba meo azy ireo koa Jesosy izay mba irin'ny fony fa mba manana izay mba irin'ny fony izy any am-pony tsy miloaka any dia mba tanterao mba nana ny fifaliana amin'ny androm-piainany sisa rehetra dia mametraka izany vavaka izany eo am-pialantananao izay Jesosy dia mpanomponao ihany mba mangatakataka izany ary dia mbola mpanomponao mandrakizay daholo izay rehetrarehetra reto mba ho voninahitry ny anaranao dia anao midera sy ny aja ary ny voninahitra izay fanao hatramin'ny talondro iny ankehitriny ary mandrakizay amen. Petraka fahokan'Andriamanitra. Dia faly miarabantsika mianakavy ny finoana ary koa ny mpampianatra sekoly Alahady diakona Pia, ny mpianatra sekoly Alahady rehetra, ny ray aman-dreny ny mpampianatra sekoly Alahady. Iova kely ny zavatra ataontsika androany fa tsika moa androany mankalaza ny krismasy ny sekoly Alahady. Dia izao atao ambany masontsika ilay Jeremia 33 dia ny andininy fahatelo antsika tsy anjery io tapany ihany fa izao ampianatra hira nareo vetivety ahako dia arahanareo rakizy isaky ny teny ahako te hiresaka amin'Andriamanitra vai ianao na isa minitra na koa segondra azo atao tsy RTL na teloma tsy FB na WhatsApp fa Jeremia 33.3 averiko farany dia ataoko le hira rehefa avy eo mora kely le izy te hiresaka amin'Andriamanitra vai ianao isa minitra na koa segondra azo atao tsy RTL na teloma tsy FB na WhatsApp fa Jeremia 33.3 dia le refrain le tapany ihany hoe antsoa iaho dia hovaliko ianao averiny nevatra ataoko ary le hira dia avetsika miara mitsangana an'izay diakona Pia mpampianatra sekoly Alahady dia vavakantsika tena hoe manamarina ny tenin'Andriamanitra amin'izao taona ny herin'ny tenin'Andriamanitra izao ame fifaliana itsika tondra kadô atsika rehefa manaiky ny sitraponitsika. Ataoko le hira dia ve miara mihira tsika dia mitsangana. Dia hiresaka amin'Andriamanitra vai ianao isa minitra na ho segondra dia azo atao tsy RTL na teloma tsy FB na WhatsApp fa Jeremia 33.3 antsoa iaho dia hovaliko ianao antsoa iaho dia hovaliko ianao antsoa iaho dia hovaliko ianao antsoa iaho fa hovaliko ianao. Tsangana ary tsika rakizy dia ataontsika lira dia vavakantsika. Diakona Pia ray aman-dreny mpampianatra. Dia hiresaka amin'Andriamanitra vai ianao isa minitra na ho segondra dia azo atao tsy RTL na teloma tsy FB na WhatsApp fa Jeremia 33.3 Jesosy zandry kelinao rehetra izay mpanabe mpitaiza rehetra izay mpanomponao rehetra tonga eto amin'ity tempolonao masina ity zany ny teninao tompo antsoa iaho dia hovaliko ianao dia tena iantso anao tokoa izay tompo mba ho ambavanay foana fa tsy hovariana amin'ny telefona zay tsy hovariana amin'ny FB zay fa tena hoe iantso anao tompo
fa tena atao hoe vanim-potoana sarotra izao fa ianao hoe mbola tiana marina tompo a fa zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo a zany novinjaina dia tanterao aminay zany Jesosy a mba ho tanteraka le teninao hoe mangatay ianareo e mba ho tanteraka amin'ny fifalianareo ny anaran'ny Jesosy tompo a amen sara tompo miarabantsika rehetrarehetra ry havana satria amin'ny herin'ny androany dia krismasy fanomesana lehibe avy amin'Andriamanitra zany a teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra sotra Jesosy tapitra ihany ny fotoana tsy maintsy vahintsika tsy maintsy mandalo etitsika tahaka ny aliko tsika dia iny dia lasa tsofony rivotra dia iny dia lasa zany ny fiainantsika ty mba eritrereto le razambentsika fatrany amin'ny 2 fotoana tsisy aty tsonona dia ray aza andalo tahaka an'izany tsika mba hevero ny fiainana mandrakizay io ny tenenany tompo tamintsika mihitsy fa ity volana itya dia volana fahanginana araka ny toritenina sekolalahady teo a mba ho fahanginana andrenesana ny feon'Andriamanitra vavaka foana hoe tompo mitenena fa miaino ny mpanomponao te matory zay ihany avereno tompo tenena amin'ny mpanomponao fa miaino ny mpanomponao sotra Jesosy zay dia ho hitanao ary ho renao zany feon'Andriamanitra isataontsika dia nanao hoe mandroso Jesosy tonga soa ianao mpamanirana maniry ny fo tentenana kasiha Jesosy amanatena pamoanany zany foana nataontsika nisy nahazo azy faly nisy dia tena natahotra mihitsiny ary nylasa fa za tsy antsotsony fa mampatahotra be a ny meona amin'Andriamanitra nalahelo izy ny amin'izany ka dia zao ny ataontsika aloha izy hiteny amin'izay izy mangina ny ilayntsika hiteny aminao mangina izy hoe zao ny tiavako anao a na hoe zao ny mampalahelo aminao enoyane aza mivavaka mihitsy ianao afa-tsy hoe mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao mpanosanamo raha miteny hoe anaro a Jehova ho anaro aloha izy mba hiteny fa hifarana ny taona so dia varinetitsika sotra tomponao rakitra arytsika zao a zay mameampifaliana ihany farany taona zany natao hoe fanatitra ho an'i Jehova fanati-pisorana azy sa hifarana ny taona krismasy amin'ny herin'ny androany sotra tompo
Taratasy fiantsoana soratana ny 16 décembre 2022 tompoko araka ny fanapa-kevitry ny birao foibe tamin'ny alahady 12 décembre 2022 teo dia foana avokoa ro fanapahana teo aloha mahakasika ny fifidianana zao birao ny fiangonana reniny na BFR ka teo zao manaraka izao ny fandaminana afaka mirotsaka hofidiana BFR daholo ny diakonina rehetra na dia vaovao azy diakonina eto Antananandrano zany mihemitra araka izany ny daty farany fametrahany ny atonta taratasy ho an'izay rotsaka ka lazaina amin'ny fotoana manaraka ny fetrany antsoina kosa ny tompona andraikitry ny fifoazana Antananandrano ny filohan'ny firaisan'ny sampana eto Antananandrano ny filohan'ny sampana rehetra ireo olona 3 isan-tsampana ary ireo olona 5 solotena ny mpandray ny fanasan'ny tompo ireo dia andravitra ny komite fifidianana BFR mba ho tonga ivory ny araka amin'ny 3FM sy ny RMM ny alarobia 20 décembre 2022 avy zao amin'ny 4 ora sasany hariva eto Antananandrano zava-dehibe ny fahatokavanao voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao sony izany ny filohan'ny 3FM foibe Pasteur Tahina Andriatsoa filazana noho ny fitomon'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 saraka ny fandaminana napetraka ny ray aman-dreny lehibe ny tsy hitazomana ela loatra ny mpiara-mivavaka dia afoezina arak'izay azo atao ny filazana raha momba ny filazana mariazy ny hovakina ny alahady iray dia izay fanambadiana hamasinina amin'ny herinandro ambony iny ihany fa 2 herinandro alohan'izay kosa dia atao peta-drindrina ao amin'ny vitrine eo amin'ny parkina ho hita amin'ny mpiara-mivavaka ireo filazana fanamasinina mariazy ireo izany dia hosono n'ilay famakina intero alahady ny filazana mariazy iray antsoina ny birao-mipevitra raha eto amin'ny fiangonana reniny Antananandrano ivory ny sabotsy 14 décembre 2022 zao manomboka amin'ny 9 ora maraina birao-mipevitra raha io toerana amin'ny efitra 314 ambriana fahatelo lahadinika fampahafantarana sy fandaminana ny réveillon 2022 sy ny taom-baovao alahady 1er janvier 2023 amafisina fa tsy maintsy manatrika izany ny filohan'ny sampana velona rehetra ny tolakandro kosa io 24 décembre 2022 io antsoina ny mpihevitra raha ny fiangonana reniny Antananandrano ivory manomboka amin'ny 2 ora eto amin'ny fiangonana reniny Antananandrano efa vita daholo ny fanatitra rehetrarehetra mirina rehetra dia atolotra alohan'ny fanatitra tompoko izay ary ny lazaiko aminao foana mandraka riva rehefa manatitra le fanatitra isika ka manao nireo fitiavana mandrakizay akipio any masinao ianoho ny tonikira fa ny tonikira ny tena tonikira zany atao hivavaka ary miteny foana ho anareo zay rehetrarehetrarehetra manao fampisehoana ary bradeno ely eo ambony eo ny sampana mba hajanony le kodomba teo za Pasteur Sacha ny teny inao azy eo nylazainy le hira teo nareo ve no mahalala zay hira nylazainy teo mafy loatra le mozika ary tsy misy dikany mihitsy ny fivavahana raha izany noho izy le aina nataon'ny zanatsika io ny toriteny velona io ary za mangataka mihitsy manomboka zany mahatonga za tsy mijery mihitsy ny eo ambony eo marary ny sofiko zava-maneno mafy be loatra io manontany zay akaiky ka inona hono zany inona hono lazain'ireo ankizy ireo le tonikira-panahy tena
krismasy ny krismasy mihitsy dia tavela very mba hoana ozy Jesosy amin'izany. Toriteny am'rivotra fotsiny ireo zanatsika ireo. Za mengavo mihitsy ireo fa mihira ary tanao mihitsy ny raha mety dia raha mety le tena chorale fahiny tsy misy afa-tsy diapason ihany. Le manay dia hira. Fa mba manaovan'izany ne amin'izao krismasy hoanny satria tsy hainao an'izany tsy ny sapana rehetrarehetra satria tsy eto izy. Sekolady androany voaloizan'olo andirandindi. Ny manaraka satria tsy menao an'izany izy dia mbola anao bodombodombodombodombodombodomo. Fa nareo atokopira ny angaviko eo avo ho avy. Mba eritrereto ny fon'ireo olona ireo. Mba eritrereto ny fon'ny olona ireo hanao krismasy. Teona amin'Andriamanitra. Hira mahafinaritra be toy ny kira tsara tare teo tsy nisy fatatsaitary. Fampiteny foany zay ireo lahy. Ahoana hony? Inona hony zany? Marary mihitsy ny sofina manaraka n'le toy ny kiran'le zanatsika. Mba ny sairanana hitoriana teny ho antsika. Mafy loatra tsy azo tenenina mihitsy ianareo eo. Rehefa kelikely hiteny mihitsy hoe tsy mahazo asiana orgatsony. Mba andramo ane raha olona fa za mba fa nahita andre mandeha. Vahoaka be dia be ohatr'izao tsika. Sodina ray fotsiny azy no mozika. Sodina ray. Fa tena nangoritsina hatramin'ny tenako manontolo mihitsy ny aino. Le tony kira mihitsy sady mitomany le olona no mandiha. Tomany izy no mandiha satria tena mahery mihitsy le Andriamanitra. Ohatrany tena miakatra ny miditra Andriamanitra ao anatin'ny fonao ao. Sodina fotsiny sisa. Mbola tsy nanao an'izany tsika. Asa dia manao mafy loloatra fa sao tezitra aminareo amin'izany Andriamanitra. Saotra tompoko dia raha manao ny hiritsika amin'olaka narakitra le tonikira ianonane. Le tonikira mamoko indrindra mihitsy ianao Jesosy n'le fitiavanao ahy iny ohatrany tena mamiana anao mihitsy nisy satria tia azy ianao. Tsangantsika rehetra ary. Fitiavana mandrakizay. You know me,
eka mahafantompotsika misaotrany amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra roa rivo-taona ane zay tsy niova mihitsy ny fitiavanao anay fa izay mihitsy zay tena manampy-tsofina Jesosy ohatra ny adininay zany dia manao zay sitrako ny fonay zay misaotranao mbola tsy mamaly anay araka ny ditranay zany ny tiavanay anao Jesosy noho izany fitiavanao zany dia manolotra izao fanatitra izao zahay antsitrako vokatra ny fonay ny fiazaka zahanao mitady anay eto nanolorana ihany zao ka na kely na be Jesosy mangataka famondram-poa ho an'ny Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny kristianina rehetra zay voninahitra ne ho an'Andriamanitra reriany alleluia masina Jehova tompony maro menika voninahitra rehetra petraka isika dia manafatrafatra ny dekona rehetra na ny taloha na ny ankehitriny vaovao ny amin'ny sabotsy zao tsy maintsy tonga anao ny lalàna hitondrana ny fiangonana tsy mbola nataontsika hatramin'izay tsika fiangonan-dehibe tsika zao ary dia sarotiny amin'izany izay mpitondra araka ny afatra ny ministra hatrany dia tsy maintsy anao zany lalàna zany tsika mba hampisy tanteraka ny fifankatiavana mba tsisy ny endrikendrika mba tsy zava-mamenatra io mifanisana rakitra foana daholo zay fomba rehetrarehetra nataontsika hatramin'izay ana iza na iza teo dekona dia manaraka lalàna vaovao mba ho mangarahara ny fiangonatsika ohatrany teo aloha intsony zay napatezitra an'Andriamanitra amin'ny teny zay fa tsy maintsy anomevana anareo ny lalàna ny arivo io fa ny larbi manana ny 3 FM misy zay tsy maintsy mbola atrehako sabotsy maraina le mpihevitra raha lazaina teo tsy maintsy manatrika zay aho ny rivo manatanteraka ny lalàna zay tapaka teo zay saotra tompoko dia miala tsiny amintsika rehetrarehetra fa tsy maintsy misy lalàna mahery vaika mifehatsika tahaka amin'ny fiangonan-dehibe rehetra fa tsy mahazo manotsirambina intsony araka ny teo aloha saotra tompoko dia efa miteny zay rehetrarehetra tsy mahazaka ny lalàna vaovao dia mahazo mametram-pialana izy saotra tompoko saotra ndray mandreny-dehibe tsika toy ny filazana ny raharaha avy amin'ny firaisan'ny sampana ny tanànan-drano dia toy izao ny filaran'ny krismasy ny sampana androany alahady dia ny saha rabisy olatsinainy 19 vondron'ny mpampianatra talata 20 ny tabita ny mia larbi 21 ny katezate alakamisy 22 ny fanantenana soma 23 ny mime sabotsy 24 ny CFF ary ny alahady 25 dia ny azonoely fampidirina mpiambana vaovao avy amin'ny sampana fanantenana izany dia efa nanomboka tamin'ny alahady 9 novambra teo ary farana amin'ny alahady 7 janoary 3 zareo dia mampafantatra mampatsiary moa fa fanantenana dia manana satafototra ijoroana manokana dia ny fiadina sy ny fifadina fidoroana zava-mahadoelona manentana anao zay tsy mbola sampana anaty sampana ka manirititra ho mpiambana ho tonga isoratra anarina isaky ny alahady hatramin'ny 7 janoary 3 io
avy amin'ny voamera-piany sahirana noho ny fahatongavan'ny fetindroely 2024 izay voamera-piany sahirana eto amin'ny fiangonana reny tanànan-drano dia mangataka aminareo malala-tanana eto amin'ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo anareo mba hanolotra izay azonareo atao amalifaliana ireo sahirana karakarain'ny fiangonantsika na vola izany na fitafiana izany na kilalao. Izy mpanompon'Andriamanitra andray izany isan'andro eto am-piangonana manomboka ny alatsinainy 7 Desambra rapito izany hatramin'ny zoma 3 Desambra amin'ny 7 ora maraina manomboka ny 5 ka hatramin'ny 5 ora hariva amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva isan'andro reo zany ary ny sabotsy 14 Desambra ny maraina ihany. Avy amin'ny voamera-piany sahirana any atsondra dekona manirotsaka ho voamera-piany sahirana mba ho tonga isaky ny talata hariva amin'ny 2 ora ao amin'ny rihana voalohany. Filazana avy amin'ny mpiasam-piangonana ilazany sika rehetra mpianakavy ny finoana fa misy ny opération glace zay tanterahan'ny mpiasam-piangonana eto amin'ny fiangonana reny tanànan-drano araka ny efa mahazatra isaky ny volana Desambra akatoko ny krismasy tahaka izao. Ray alina ariary na 50 000 francs zany fandraisana anjara amin'izany ary efa azo vidiana eny amin'ireo mpiasam-piangonana rehetra eto amin'ny fiangonana na ihany koa eo amin'ny biraon'ny fiangonana ao Madame Saoly zany na ao amin'ny biraon'ny fifazana ao amin'ny Pasteur Eric na ao amin'ny fandraisam-bola Pasteur Marcelin na i Madame Lalatina. Fizarana ny glasy dia ny alakamisy 20 sy ny zoma 13 Desambra manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 tolakandro. Komity fankalazana ny 20 taona taorian'ny fandraisana vonjimaika ny lafiny ara-teknika ny rihana faefatra izay nijerena ireo lafiny zavatra mbola tsy lavorary dia nisy ny vavaka nataon'ny ray aman-dreny ho fangatahana lalana amin'i Jesosy mba hafahafahantsika fiangonana mampiasa ny rihana faefatra mandrindra ny fankalazana ny krismasy. Momba ireo pitsopitson-javatra izay mbola mila fanatsarana kosa dia amin'ny janoary 2023 no amitana izany no amita izany ny orinasa mpanatanteraka ny asa. Rehefa vita tanteraka izany asa fanatsarana izany vao iarahantsika vaokan'Andriamanitra FPVM maneran-tany manatotosa ny fitokanana ny plafond rihana faefatra ary manakatona ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 20 taona ny FPVM. Amin'izany fotoana izany koa no anolorantsika ny loka ho andreo mpanatalenta ny voako mpandresy tamin'ny fifaninanana logo sy hira faneva 20 taona. Noho izany dia mbola mitohy ny ezaka ataontsika hoeto manatanteraka izany famaranana ny jobily 20 taona izany. Sampana fanantenana fifaliana ao anay ny mampafantatra antsika fiangonana fa ny anjara krismasy ny sampana fanantenana dia ho tanterahany alakamisy 20 Desambra izao ahitanao comédie musicale hira dimirindra tondra ny lohahevitra hoe love théorie. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny rihana faefatra manomboka ny 5 sasany hariva manentana itsika rehetra ary izay ho tonga hanolotra n'izany fotoana izany fankalazana ny faterahan'ny mpamonjy profim-pitiavany antsika. Fanantenana fampidirana mpikambana ampatsivony sika mpikambana eto anivon'ny fanantenana fa ifarany alahady 15 Desambra avy izao ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho isan'ny mpikambana mandrindra ny tao-pitaizana 13 sy 4 entany ianao izay mbola tsy natanteraka izany anatona ny borao mandritry ny répétition générale krismasy na amin'ny herin'io manomboka amin'ny 2 hatramin'ny 3 sasany. Lazanako ny eto anivon'ny fiangonana fa mbola mitoetrano ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana. Izany dia ifarana ny alahady 29 janvier 2023 manomboka ny 5 taona no miakatra no afaka miditra ho mpikambana ary isaky ny lahady hariva amin'ny 2 sasany ao amin'ny efitra 318. Sampana fanantenana dia manana satafototra ijoroany manokana dia ny miady sy ny fady ny fidoroana ny zava-mahadomelona. Ny
avy amin'ny tompon'andraikitra ny tobomasina bodanirina famonjena brao sy ny komity faranganana ny tobomasina bodanirina famonjena dia faly mampahafantatra antsika brao fobe sy fiangonana FPVM manontolo fa ny asa fananganana ny tobomasina bodanirina famonjena dia efa mizotra amin'ny fanandaharana azy amin'izao fotoana izao tarin'ny fiadina fototra dia efa miandalina ihany koa ny fividianana ny briky ny vato ny fasika ny vato kely ary fitaovana maro samihafa sy fandrafetana goavana dia goavana nefa ny asa ko noho izany dia misy ny hetsika maro samihafa sy karakarain'ny komity eo ambany fiahiny dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph entina hitadiavana ny vola ety manatanteraka ny asa izay kambanantsika satatra izany indrindra dia misy ny fanasana ho amin'ny tolo-tanana anasana ro manakajana VIP izay atao eny amin'ny hotely kintana 5 eny Ivato talata 20 ny volana desambra izao eo ambany fitareny ray aman-dreny lehibe dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph fotoana dia manomboka amin'ny 9 farana amin'ny 4 ko tiana komity mampafantatra antsika izay mba ahafahantsika rehetra mitrotrom-bavaka mba hahavitanja amin'ny tobomasina izany. FPVM fahazavana samay mampiarafara vola ilazany sika voaka an'Andriamanitra fa amin'ny fiangonana FPVM samay mampiarafara vola any fatraloatra mangoro dia manao hetsika fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny opération gana sy gisa matavy ezaka famitana tanteraka amin'ny fiangonana izany dia tanterahana ny somavy 3 desambra izao manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 2 tolakandro eo ivelany fiangonana Taninanandrano marina fa izay mamandrika melona mividy tapakila ihany no mahazo izay mbola tiandray izany dia afaka miantso ny larana 034 39 823 89 na mandray ny tapakila ao Madame Saoly alohan'ny 18 novembre 2022 034 39 823 89 ampatsehivina ihany koa izay efa nividy ny tapakila fa amin'ny 23 desambra ihany ny fizarana réservation dia le teo ny vidiny gana dia 3 alina ariary ny gisa dia 5 alina ariary farany fanasana avy amin'ny Pasteur Sacha RATIANARIVOSON mivady izy ireo dia faly manasa antsika andray anjara misakafo piraisana oravahandreo irany forony rehetra atao amin'ny zoma 13 desambra ho avy izao amin'ny 12 ora sasany ao amin'ny kafetaria eska Antanimena faraisana anjara amin'izany dia 9 alina ariarina 60 000 ariary reto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano masina Andriamatoa Naivison Philibert andaniny Ramatoa Aralao Brigitte ankilany dia faly manasa rareo anodrina fanamasinana fanambadiany zanany Rahery Manantsoa Andrianiaina Herzo Jean-Éric sy Rary Vololitiana Fanjaniana Sidonie tanterahana eto amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano alakamisy 22 desambra izao amin'ny 6 maraina Andriamatoa sy Ramatoa isany Andriamaharo Arivo Pierre Rasomalala Jeannette Andriambola Mananarivo Jean-Éric Ramananjato Arso Voangy Jany andaniny Pasteur Ranarivelo Andriamalala Navala Irinena sy Rasolony Irina Lucienne akilany dia faly manasa antsika anotrina fanamasinana fanambadiany zafiny ny zanany Andriambola Mananjato Ambintso sy Ranarivelo Karen izay atao ny zoma 23 desambra ho avy izao eto amin'ny fiangonana Taninanandrano amin'ny 9 maraina Andriamatoa sy Ramatoa isany Randriamanantena Rodolphe Randriamanantena Jean Rodin Raso Maralany ena Béatrice Fleur andaniny Ranarso Modeste sy Ralalarso Noémie ankilany dia faly manasanareo anotrina fanamasinana fanambadiny Randrianantena ena Ajanirina Todsoa sy Ranarso Kasaina Malala tanterahany eto amin'ny FPVM Taninanandrano zoma 23 desambra amin'ny 10 maraina Rasony Irina Pierre Rakotondrazaka Emmanuel ery Lalaonivo Hanitra andaniny ary Rakoto José Roland sy Rakotoniena Arnel Lovatina mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana fanambadiany zafiny na zanany na zandriny
ery lalaina santasoa rakotondrazaka sy nandrianina zoarinelina rakotonyena izay ataony zomaty 17 desambra izao eto amin'ny fiangonana Tanànandrano amin'ny 1 maraina. Razafin-tsalama bien-aimé Rodolphe sy Ramelson razafin-drasoa Merline mivady andany, razafin-drakoto Mamtina sy rakoto zanany Senoniaina Naomi mivady ankilany, dia mampanare anareo ny fanamasinany sy fitsofan-drano ny fanambadiany ny zanany razafin-tsalama Dina Alain sy razafin-drakoto Ainatiana Liantso tanterahany eto amin'ny FPVM Tanànandrano sabotsy 24 desambra ho avy izao amin'ny 10 maraina. Rabodinar John Mamiasina, Rivoary Laona tsy lavina sy kolona, Rivoary John Sarobidy andany, Rabarson Andrea Maefaso Dieudonné, Ranjamino Antoinette Jeanne ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany sy praitapo aminy, Rivoary John Kasainiavo Mitantso Saivina sy Anja Maefa mbola finaritra nomena Antonella atao ny sabotsy 24 desambra izao eto amin'ny fiangonana Tanànandrano amin'ny 1 maraina. Rakoto Vao Gilbert, Ravao Ester, Rarinjatovo Georges Martin, Lalao Mirina Zafinimanina Marie Gilbertine andany, Ramanatsala Andrianony Jean-Jacques Tompoklasy zany sy Ralala Nirina Marie Henriette ankilany. Dia faly manasareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny zanany, Rarinjatovo Tojo Arlala Zafinimanana Pierrot Gilbert sy Nony Tsahala Eulalie hataony sabotsy 24 desambra izao eto amin'ny fiangonana Tanànandrano amin'ny 12 atoandro. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinanareo fanambadianareo dia aoka plaza ny iray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjoa Sindrak'Andriamanitra miantsony hodiny aminy ireto mpanompony ireto: Ravalter André Piomana natsony rodiny aminy ny Alahady 11 desambra teo tamin'ny 29 taonany, hoy ny zanany Solony Rajaotsara Heriniaina sy Ravalter Sandia Tsalama sy ny fianakaviana manontolo. Anisan'izany ny ratapo amin'ny vadina velany tompoko Lara Sendre Zacrison sy zanaka manjafiny Madame Elisete Diakona Piandry promotion fiombonana ary fianakaviana manontolo. Nofony dia efa niala tao amin'ny tranony Soavy Masoandro ny Alarobia 14 desambra teo tamin'ny 10 maraina nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana FPVM Sinay fitiavana Alarobia Ambatomanga, mialohany nametrahana azy tao amin'ny fahasan-drazany tao Ambatomanga Manjakandriana. Ranoromanana Martine Piandry promotion mpandratsana nodimandry ny teo amin'ny 15 taonany teto tany, hoy ny vadiny Rakotondrasoa Désiré sy ny zanany Solony Ramaro Zatovo Richard mivady promotion famindrehana sy mpananatra 2 ary ny fianakaviana manontolo. Nofony dia efa niala tao an-tranony Andromba Ambotsimeloka ny Alarobia 15 desambra teo, nanaovana fampiompivavahana teotoerana ihany talohana nametrahana azy tao amin'ny fahasan-drazany Andromba Ambotsimeloka. Rakoto Arvoniasina fanomezan-tsoa natsony hoe ody any aminy teo amin'ny 15 taonany, hoy ny zanany Rakoto Arvony Nambintsoa Mitia ny iray tapo aminy, Rakoto Armalala Andriam-Penivola sy Ralay Arsoa Fanjary ny zanany mpikambana fefy Foibe ary ny fianakaviana manontolo. Nofony dia efa niala tao amin'ny fonenany Tsaronenana Somaina 12 desambra teo, nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny fiangonana Foibe Tanànandrano talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasan-drazany Akadimanga Sambaina Manjakandriana. Rakotondralamo Paul Lolona Piomana nodimandry ny 14 desambra teo amin'ny 29 taonany, hoy ny vadiny Rasoa Nirina Noeline, ny zanany Solony Vonarifidy Aino Rovantsoa sy Ralambonirina Heritsoa Manitraina
promotion mpitaridalana sy promotion aina vao. Ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa niala tao an-tranony Ambohimanarivo zoma 16 Desambra teo tamin'ny 2020 nentina nanomezam-boninahitran'Andriamanitra tao amin'ny FPVM Osana Ambohimanarivo talohany nametrahana azy tao amin'ny fasan-drazany Ambohimanarivo ihany. Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionareo fianakaviana tramanjo ireo. Fararakitra voaray amin'ny anarany tompolahy Ralay Tsihoarana Désiré 2 ariary, tompolahy Ramana Mpamonjy Jean-Jacques 4 ariary, tompolahy Ravaliter André 4 ariary, tompolahy Rakoto Arvoniasina 2 ariary, tompolahy Rakotondralambo Paul 1 ariary. Voninahitra ny mandran-drianitra irery ihany, aleloia. Enika ny voninahitra ny tany rehetra amenina mpahafolo-karena vola 10,400 ariary na 45,000 ariary ho an'i Jesosy, misaotra Jesosy bisou Jésus chéri efa voadiny izany azafady tompoko. Vady aman-janaka sy ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana anareo tompoko noho ny fiaraha-miory sy fidododolonareo tamin'ny fodimandro ny Rakotondralambo Paul ny alarobia 14 Desambra teo. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo ary miala tsiny indrindra tamin'izay rehetra tsy tratranjo noho ny afenondrano be loatra, misaotra indrindra tompoko. Dia izay ny filazan-draharaha teo amin'ny fiangonantsika, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy. Toy izao indray ny voady sy ireo fangataham-bavaka voaray teto amin'ny rihana ambany tamin'ity androandroany ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy raha mbola nomenao fahasalamana aho ho entiko anaovako ny asanao. Misaotra Jesosy indro atolotro ny ampahafolo-karena Salamo 103 vola 2 ariary ho an'ny dada. Ampahafolo-karena vola 1,1 ariary atolotra ho an'ny mahantra fiangonana. Mangataka aminao Jesosy mba ho vita soamantsara ny fisoratam-panambadian'ny laza Todosoa sy Dinary Lala amin'ny 24 Desambra zao. Voninahitra ho anao Jesosy malemy mora lavo ka mangataka mina batudio ka yenui ni vavaka
Sitrapo utungeti Noeli androny fiovampo mandresila atratoko fa mahaso Noeli natsongavana onofo tsy hotompoina fa hanompo hamonjy anay Noeli handro amangianao nitokatranony olonao sy ny fonay tsy mendrika iantranona akory ane Jesosy ny tranoko Mafemozongakasy luto maluto ane Jesosy ny foko kanefa tranono miasa monekenao pantarina atao fitola tranono miao tsy mendrika iantranona akory ane Jesosy ny tranoko mafemozongakasy luto maluto ane Jesosy ny foko kanefa tranono miasa monekenao pantarina atao fitola tranono miao tsy mendrika miantranonao akory ane Jesosy ny trano ny foko fa feno rombaka sy maloto ane Jesosy ny fokony mba ataovy manana anjara tolay tranonao fangio a Jesosy Haide aminoeli tuizao luanjuana fausanao anayeti Haide na defalavununiticha tembulla tsangana uita tramyuvafu Haide treuritsi manakatao tramyantsumarina hanao tsinjovinao Haide na demahantra tsisity ity panomponao ity jaforinao tsy manana anizitsonya iantolana fatsianao inatakwasamafuya inamakwefanaندawai kanefa naizaniaza tikiviafamananana umelifanautana uayana simanana anizitsunya ianturana fatsiana inatakwasamafuya eny tompoko dia misotra ny mpiasan'ny radio rehetrarehetra moa isika fa raha samy mahatadiditsika ka samy manaraka isika dia efa tena niova mihitsy zao a ny asan'ny radiotsika indrindra eo amin'ny fitazaina araka soratra masina sy ny ara-panahy zay sorako azy manokana mihitsy fa tena
mampitombo hery ho atsika izany fa misy afatra apetraka ilay ny ambany vohatra rehetra aoka ozy mba tsy ho alefa radio intsony a ny fotoam-pivavahana maraina satria tapitra miainao neny daholo ny fiangonanay a aty ambany vohatra dia tsy misy miangona ary hitany mahasamy hafa azy dia hoe tsy mba ohatrany any amin'ny dady zany fotrany natsatsony any aminy dia noho izany ry havana dia mampalahelo ny namantsika zany a dia foana mihitsy a ny fotoam-pivavahana maraina ao anaty radio mba hiangona daholo ny olona any ambany vohatra any fa rehefa hariva amin'ny fito a zay vao maheno azy daholo nareo rehefa any anaty body fotsy amin'izay faharoa krismasy amin'ny herinandroany manao procession daholo tsika ho fisaorana an'Andriamanitra amin'izany andro krismasy zany a andro lehibe zany fanomezana ataon'Andriamanitra ho antsika dia mba misaotra azy tsika fahatelo amin'ny herinandroany koa dia amidy eto ny calendrier fandraindray fa lasa foana ny taom-baovao a mbola tsy hita ny calendrier ny hafarany rehefa afaka tapabolana efa tapitra mahazo calendrier ny akafa daholo ny olona ka dia amin'ny herinandroany a dia efa amidy eto a ny calendrier narak' izany a ity olona ity a izay a nanofina hita aiza izy teo le olona vao nahita tendrombohitra nisy vary teo meo namako fa mbola tsy mazava rehefa aveo le olona nanofy koa fa nandohalika teto amin'ny hazo fijaliana dia nahita zavatra hafahafa teo amin'ny hazo fijaliana meo tsy maintsy meo namako rehefa aveo satria mbola tsy ampy ny fanazavanao le olona anankiray koa nanofy nahitany leilosy be dehibe mbola misy fanazavana tiako anotaninanao fa ireto ny olona zay namitsika dada ozy eo amin'ny sisina anatin'ny tambohanay misy razana efa ela be ahoana inona no atao antsika rehetra raha misy razana amin'ny sisina tamboho esorona tsy milaza amin'ny fokotamy tsy milaza amin'izaniza fa angadio dia zay taolana rehetrarehetra ho adory atokotaninao eo tsy salamana eo neny nareo menakavy faharoa le nahita trambo be dehibe atao amin'ny etagera sasao fotsiny amin'ny etagera nahitanao azy anaty armoirangasy teo sasao tsara amin'ny rano-tsavony fotsiny ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ity hafahafa krismasy ny andro dia milaza aminareo foana zay lazain'i Jesosy atao dia atao zay sainy hohanina dia hohanina hoy izy nanofy adada ozy fa nambena ny olona tao anaty zo zay mivady nanao akanjo fotsy zareo aveo nisy nanome enomby dia tsy ninana zay fa tezitra le olona dia nakakapoka mamay izy nasehony anay dia hoy izy hoe atokotao zao ianareo raha tsy mihinana sady notapasahany rano le lapoaly dia nanenoneno be dia mbola niteny hoe nenay niena tsy mba ohatra ny an'olona fa ny aza zanakombonay milanja 60 kilo raha 30 ny an'olona ohatrany hoe izy hoe mbola niteny hoe nenay niena tsy mba ohatra ny an'olona
fa azy zanakomby tsy haiko tsara le olona miteny aminao ve miteny hoe nenay zanakomby satria hoe ny azy kokosokosenao manko sa hoe ny azy zanakomby ny moanina mila mifanizana zany krismasy ny andro a raha inana ena ihany ianao a enana zanakomby hoanina enana zanakomby raha izay zany le nofy tsy mihinana enombo lehibe fa enana zanakomby raha izay fa tsy mazava ho a dia meonamiko rehefa manoratra manorata tsara fa ndraindray manjary mihinana ny tsy fihinana eo ianao sotra to tsangana amin'izay tsika ary esambatra Jesu raha miaraka tedena ni andema urinira umitata wanilana jamudi fitayana tanua Jesus ya mina ni sotranao Jesosy nanatrika anay teto foana ianao androany ary hatramin'izay tamana eto foana ianao satria misy mpanomponao marobe tena miasa ho anao andro manalina ary misy mpanomponao tena mahavita zay sitrako ny fonao da dia mampitsahany azy ary zany ny tiavanao anay tenao aminay te hankasitraka ianao ary efa nankasitraka vahoaka maro be mihitsy ianao amin'izany fitiavana ny asanao zany misaotra Jesosy renao daholo ny voady teo Jesosy na inona angatahany teo mino fifavoarainao zany raha tsy salama izy Jesosy tsy mety alalakombana ianao ihany mahay manasitrana tongavany aminy amin'izao andro Kristy azy misaotra Jesosy na inona olana na iza zany na ny ampianarana na ny ampiasana na ny amin'ny tribonaly apetraka ao aminao fa ny zavatra rehetra dia hainao raha mbola Andriamanitra koa no Andriamanitra ka mbola nanao ny tsara teo masonao zay dia hovonjenao amin'izao Krismasy zao fahalohany isaranay Jesosy tianao indrindra ionana aminay tsirairay avy zao ny fotoana mampangetaetanao isanandro tianao fa izay tsy mba nahalala an'izany Jesosy ka raha tonga hiditra iketriny reo ny malalanao le tianao amboaritra tianao mba hivoatra tanteraka ny fiainany tianao mba hamirapiratra ny fiainany tianao tezaina ny finony tianao zao hitoerana ny fony amin'izao andro Krismasy zao tongava isaky ny dambolo ary ianao Jesosy sotra Jesosy jereo ny mpanomponao araka ny tenina hoe tia hita ny endrikeo fa afaka aminao izy Jesosy mba iondrika kely 2 minitra dia 2 minitra ianao azafady Jesosy fantatro fa tianay ianao tanterao ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy
Sotra Jesosy, sotranao ny aino, le mpanjakanay ny miaino, le tena tianay nandritra ny 2 taona no miaino, ary mahafantatra ny fotoana ivahinananay aty an-tany. Apetraka aminao izay faniriana ho an'izay olona mandalo vetivety tiany Jesosy, mba ianao ny fivavahanay ho any an-danitra zao dia zao ianao Jesosy. Le Andriamanitra rainao naniraka anao anandro Krismasy tahaka ny herin'ny androandro zao, izy ilay tianay dia nanolotra anao ho zokinay malalanay, mpiara-miasa aminay, mpanolotsainanay isanandro. Entoany izany vavaka izany Jesosy. Zao andro Krismasy zao mihitsiny no tiako mba hamanginao ny olona rehetra isa-tokantrano, mba hifandinidinika aminy ianao tahaka ny fandinidinika ny mpiandrondronyondrony, fantatrao ny marary rehetra, fantatrao ny manana ny olana rehetra. Noho ny amin'ny fitiavanao ny nangatana an'izany Jesosy, ary izay rehetra koa dia tianao, ary mbola mpanompo no daholo izay mandritra ny andronay imbola iainanay aty an-tany. Ny anaranao Jesosy no angatana izany, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy. Sotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay an'io ny anina sahazoanay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary tondra ny fakapanahy amin'ny ratsy, ary ny fanjakana sy hery nahatra mandrakizay. Amen. Raison'Tsodrano. Ho Jehovah tompony maro aminao, zaho aneno Andriamanitra hoe, Andriamanitra sary-piaro aho, tsy meko ny hafa mihitsy ny voninahitro, fa raha tiay ianareo, onona ao aminareo aho, hiaraka isakafo aminareo aho, ombanao aho, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Sotra tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nino na hitranga na nilahitra umanga Jesu na umaluka mangina Jesu eufe Lufifa Nina Ni futuro de anda Jesu facilisi ampi malu Jesu Raniurina tua ku Jesu Laifitia Fanau Iu Sotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra ririany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitany rehetra. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana rasin'ny zanaka ary fanamasina. Samy mahireza to.
Thank you.